Ye, faly miarabantsika jiaby zay manaraka ny page Rinah. De misy live kely ndray zany ataontsika androany momba ny Antom-Pisian'Ny. Zany hoe votre raison d'existence. Ny Antom-Pisian'Ny ina misy antony ve moa zany, aiza moa nisy olona tsisy antony. Nahatongavanao, oui, ray aman-dreninao, babanao, sy mamanao, no nitambatra nanamboatranao. Ekena le atreo fa lehibe anao zany de nazaza anao, inona le tena Antom-Pisian'Ny? Misy mission anao manokana ve sa hoe inona le nahatonga anao teraka eto ambony tany? De teny anao zao zany hoe nateraka ijaly, nateraka be de be ny mety ho valiteny. Fa eto zany le tiako isariana ny saintsika de le hoe inona le antony isinao, inona le mahatonga anao misy zany mba mahatonga hoe tsy lany fotoana anao ety ambony tany. Be de be ny manana tamile resaka trano iny hoe inona no apetraka ho an'ny zanaka. Tsara ny mametraka lova, tsy contreko mihitsiny. Fa akoatra ny zavatra materiel, inona le zavatra apetraka anao? De totsika hoe na mbola tsy maty ara tsy tonga any amin'ny fahafatesana, fa ianao mbola eto ambony tany, inona le mission anao? Inona le Antom-Pisian'Ny? Zay zany atsika jiaby atsika tsirairay dia manana ny Antom-Pisiany, raison d'exister. Oui, inona zay? De ty zany tiako isariana saintsika kely fa matetika atsika hoe hitady vola, mianatra, manampahaizana, manakarena, de mijanona teo. De zay le mahatonga ny olona tsy mety sambatra, zay le mahatonga ny olona tsy mety combler, zay le mahatonga ny olona tsy mety afa-po satria mitady foana izy. De mahazo. Fa ina le tsy ampy? Le mizara. Le mizara raha vao tsy mizara ianao de tsy manana an'izay sens de joie zay, sens de satisfaction, sensation, tsy manana an'izay le feeling zay zany ianao hoe sambatra satria tsy manome. De hoe ka za tsy ho mpanan-karena mihitsiny, zay ndray zay ozy le mandray atendrony, satria ianao manana tsia. Reto zany zavatra anankitelo reto no azonao zaraina raha te anamarika ny Antom-Pisian'Ny ianao. Voalohany indrindra zany amin'ny sarobidy amin'ny fiainanao de ny fotoananao. Manana fotoana ve ianao iresahana amin'olona? Manana fotoana ve ianao iainona olona? Ny miaino olona tompoko dia tena fizarana. Fanomezanao ny fotoananao manamarika ny Antom-Pisian'Ny. Satria ny fotoana lany dia tsy azo récupérena intsony. Zany hoe rehefa lany fotoana tamin'ny zavatra anankiray ianao tsy azo averina intsony. Raha mitady vola anao de lany le vola, ataontsika hoe manana 10,000 anao de lany le vola iny afaka mitady indray ianao. Fa ny fotoana na 10 minitra na 2 minitra laninao dia tsy afaka miverina aminao intsony. De raha mandany fotoana amin'olona zany ianao, iresahana amin'ny olona, ienona ny olany, mamany problemany, mamangy anazy sy ny sisa, de zava-dehibe zay satria manamarika ny Antom-Pisian'Ny zany zay. De rehefa avy miresaka amin'ireo olona reo ianao de ho tsapanao fa navany problemany ianao indrindrindra de ho tsapanao fa manana an'le fahasambarana zay ianao. Fotoana zany. Ny faharoa dia ny fahaizana, ny fahaiza-manao. Zany hoe inona le izy? Manampy an'le olona, ohatra hoe olona sendra olana zany mitondra entana de nanampy anazy ianao. Zany hoe satria ianao manana an'le force hibatana an'le entana. Raha ohatra hoe nisy olona nanontany zavatra aminao hoe ahoana kay ny manao an'ny zavatra ohatran'izao, ohatra hoe manamboatra gâteau zahato de ahoana tokony firy sotrokely le levure na le karbonetra.
de manampy ny olona anao de miresaka aminazy eo de manampy mizara ny fahaizanao nefa ny anao nahazo diplôme tamin'ny patisserie nandany vola anao fa mizara maimaim-pona zany ianao zany hoe mizara ny fahaizanao zany ianao faharoa de ny fahatelo de mizara ny vola aman-karenanao de hoe ahoana indray aran'izany ka raha tsy manana misy olona tsy manana lavitra noho ianao aza miandro mpanan-karena vao mizara afaka mizara anao na any ampangataka eny amoron-dalana tsy maninana 50 na 100 raha manana arivo anao afaka manome anao amin'ny fiangonana tsy maninana afaka manome anao amin'ireny asa soa reny ao misy an'ireny SOS ho an'ny anina sy anina reny de sanao hoe zara eto tsy manana andramo manana ray alina anao de mandefa amin'ny vola amin'ireny arivo na 500 de andramanao ho hitanao tsara ny fahafaham-po anao asa nazonareo tsy miresaka hoe mpanan-karena tsy miandro mpanan-karena io fa zay kely anananao no zaraina zay zany le tiako zaraina antsika eto androany maninona ny olona tsy mety mahita fifalim-po tsy mety mahita fiadanam-po tsy mety mafantatra ny Antom-Pisiany satria mamikitra mitady vola foana fa tsy mizara de ny mizara zany de voalohany indrindra ny fotoananao io ny zava-dehibe indrindra ny faharoa ny fahaizanao ny talentanao zarao amin'ny hafa ary ny fahatelo ny vola aman-karenanao tsy natao ho anao foana io fa mba zarao ny ampahany de ho hitanao le fifalim-po sady manova ianao amin'izay manova fiainan'olona mikasika ny fiainan'olona nefa ny fahafaham-ponao satisfaction intérieure zany mitombo de misy dikany ny fisianao amin'izay zany hoe manana mission anao amin'izay lasa nisy zavatra nampanovina anao tety ambony tany de eo le mahatonga an'le fifaliana de andramo arany raha manana fanontaniana anao momba ny hoe ahoana ny anatanterahana an'izay de mandefa MP na WhatsApp fa afaka mikoacher anao afaka manome sosokevitra ho anao zay de maka rendez-vous de aza dino misabone amin'ny page Rinjasoa manana bye bye